Tomplasy Tombovavy. Ny taona 1971 no nahapahan'ny firenena mikambana fa ny faharoa ny volana febroary dia atokana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny faritra Mando. Daty manamarika ny tsengeritaona nijoroan'ny fifanarahana iraisam-pirenena Ramsar rehefa nahatsapy ireo firenena maro fa maro no nitsindra mahazo ny faritra Mando. Ny taona 1998 isika no niditra tao anatin'ny fifanarahana Ramsar. Miisa 120 ireo faritra Mando voasokajy ho faritra Ramsar eto Madagasikara. Velaran'ny tany ireo dia mirefy 2 147 911 hectares. Manana ny mampiavaka azy avokoa izy ireo satria misy amin'izy ireo no mitahiry biby sy zava-maniry tsy hita raha tsy eto amintsika. Antoko ny fiainan'ny zava-manan'aina rehetra ny faritra Mando. Toerana fiarina ny faritra Mando mitahiry biby sy zava-maniry ary miaro antsika mitondra andrano sy manena ny haitany. Mandrakitra ny 900 ny velaran-tany amin'izao fotoana izao ny faritra Mando ary ny 700 ny karazany zava-maniry sy ny biby eto an-tany dia miankina amin'ny vatana amin'ny faritra Mando avokoa. Tandindin-doza nefa ny faritra Mando satria tao anatin'ny 50 taona dia 80% ny karazana faritra Mando maneran-tany no nahitana fahasimbany vokatry ny fanotorana, ny famadiana azy ho tanimbary, ny fanjonoana sy ny fampiasana ny rano diso tafahotra. Efa misy ny ezaka ny atao iarovana an'ireo faritra Mando ireo ary anisan'izany nidirantsika ho kambana ao anatin'ny fifanarahana Ramsar tamin'ny taona 1998. Mbola maro anefa ny ezaka mila ataontsika iarovana an'ireo faritra Mando ireo ka anaovan'ny ministera antsoava amintsika tsirairay samy andray andraikitra. Ny lohahevitra ny safidiana amin'ity taona ity dia hoe faritra Mando antoky ny aina. Andao raha hiara-hientantsika indrindrandrindra ianareo namaky tanora hiara, hitantana sy hanarina ny faritra Mando ho an'ny hoavintsika sy tombotsoa ho an'ny taranaka. Aina ny rano ko alao hery ary misaotra tompokalahy mankasitraka tombovavy.